dia mbola amin'ny fifaliana no mbola ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika amin'ny alalany tenin'Andriamanitra sao sy ahafantarantsika ireo dingany famonjena tokony arahan'ny kristianina alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray ao dia misaotra mamanrakarivo izahay satria manoloana ny ireo zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, fahasarotan'ny fiainana, ny ady izay hatrehana ny olana maro isan-karazany tsy fandriam-pahalemana. Tsy mitsahatra ianao fa mampafantatra amin'ny olonao fa miaraka amin'ny mandrakariva ary mbola vonona hialanenina sy hanolo lalana mba hahafantaranay ny lalana marina izay azahoanay antoka ny famonjena. Mangataka ny fanahinao masina mba hiasa tanteraka indray ao anatin'ny vahoakanao mba hamelobelona ny fomba mampanahany, tsy hantonga azo ho kivy fa hery mandrakariva satria manana anao mpitaridalana. Andriamanitra nahary tongotra aman-tanana izay tsy mahafoina mahasaraka anay, meo anay ny fofeny fanaitretena mandrakariva mba hanaiky ny famarinana ny teninao dia mampahireza indray ny olonao tompo, ary dia mahatoky fa mivoninahitra ao dia hoasehoanao mandrakariva aminay amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Resakintsika ny toe-panahy tokony hanana ny kristianina fa ny fivavahana tsy vita ny iray andro fotsiny na fomba ivelana izay tanterahana ao anatin'ny indray mandeha isan-kerinandro izay matetika fahazaran-dratsy eo anivon'ny kristianina, satria rehefa mieritreritra izy hoe miditra ao am-piangonana, mivavaka, mihira, mihaino kely tenin'Andriamanitra, mandohalika, miankohaka, dia izay no heverina fa tena fivavahana ary indraindray mionona amin'iny vanim-potoana iny fotsiny. Nefa rehefa mandinika ny soratra masina, ny fanarahan-dian'i Kristy tsy vita an'izay fotsiny fa ny antony ankanesana any am-piangonana dia ny andraisana toromarika mba hananana fiainana kristianina araka ny tokony ho izy, araka ny voasoratra ny soratra masina izay nampitaitsika tamin'ny fampahirezana farany, araka ny Jaona voalohany toko 4:1 hoe izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehanany koa. Tsy vita amin'ny hoe mipetra-potsiny fa misy fiainana tokony arahan'ny olona, ary nijanona ny fampahirezantsika dia ny teny nambaran'ny Mika hoe inona no ilain'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona dia ny hanao ny marina ho tia famindrampo ary ny hanaraka azy amin'ny fanetretena rehetra. Ary teo nijanona antsika izay ilay fanetretena izay matetika tsy tsapan'ny olona fa heveriny fa fiatsika ivelany, fa ny atao hoe fanetretena dia ny fanatanterahana zavatra tsy mahazatra ny tena. Ary raha mijery ny soratra masina tsika dia ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra tsy ekeny ity nofo ity. Raha tsy olona tena tafaray amin'Andriamanitra ka vonona handany tenany, tsy mahavita manaraka an'Andriamanitra ary tsy azo atao hoe kristianina. Tsy vita ny any am-piangonana fotsiny fa tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainany iray manontolo izay toetra maha-kristianina maha-mpanara-dia an'i Jesosy izay. Ary raha tsy mahafantatra an'i Jesosy dia tsy mahatanteraka an'izany, satria ny ankamaroany ny fivavahana amin'izao vanim-potoana izao dia fivavahana mampanantena, fiadanana tsy maharitra, fitsaharana tsy maharitra,
fivavahana amin'ny fomba ivelany fotsiny fa eo amin'ny fiainana andavanandro tsy de hita taratra zay maha-kristianina ny kristianina azy rey. Tsy arakaraky ny eritreretin'ny olona hoe mora ny manaraka an'Andriamanitra fa tena sarotra, ary zay lalatsarotra zay de hitatsika ny amin'ny lalina zay nisorany zanak'Israely zay efa fantatritsika tsara hoe tandindony drafimpamonjena napetrak'Andriamanitra sy ireo karazana dingana maro isan-karazana zay arahana mba hatonga ny zanak'Israely tonga ao amin'ny tany Kanana arabaky teny tany amin'ny testamenta taloha. Fa rehefa manakatra ny zava-pinahintsika amin'izao vanim-potoana izao de zay koa ny lalina izorantsika. Misy toerana anankiray tsy maintsy alana, de misy lalana tsy maintsy diavina mandra-patongana eo amin'ny toerana anankiray zay tena misy ny fitsaharana sy ny fiadanana mandrak'izay. Zay lalana andalovan'izay nefa misy fepetra mazava tsara apetrak'Andriamanitra ary tsy mora ny manaraka an'izay satria raha mijery ny lalina nizoran'ny zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egipta andehana amin'ny tany Kanana, lalatsarotra, tsy laozam-pahavalo fa ady amin'ny fakapana, ary misy ny fanefena sy ny fanamboarana sy ny fizaham-toetra mba mpiorina ny finoan'ny olona. Ary zay ny fiainana kristianina, mianatra miady mife ity nofo ity, ary zay koa ny lalina nizoran'i Jesosy Kristy teto amin'ity zao tontolo zao ity, miady tamin'ny fakapanana taony devoly ary mamelana ny fianarana ho antsika izy mba narahantsika ny dia. Any amin'ny bokin'ny Hebreo de zao no voasoratra ao, Hebreo toko roa amby folo, Hebreo toko 12, fakitsika hatramin'ny 15 ka hatramin'ny 15. Koa am'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona ozy, daoko isika koa anaisotra zay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota zay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy zay naharitra ny hazo-fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hahazony fifaliana napetraka teo anoloany, ka de efa mipetraka eo amin'ny akavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana natao amin'ny mpamonta tamina ozy, fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Asaina mijery ny fiainan'ireo olona tena mifikitra tamin'Andriamanitra zay marobe araka ny voatantara ny soratra masina, miady amin'ny ota ary miazakazaka. Misy lalina tsy maintsy izorana izany, kanefa asaina mijery keo an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy ozy, naharitra ny hazo-fijaliana. Ary raha eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 15, ianareo tsy mbola nanohatra niady tamin'ny ota hatramin'ny fandatsahan-dra, tsy mora zany. Sa manano fahalemeny daholo ny olona, samy misy ota mbola fikiriny avy, ary tsy mahazo atao mihitsy ny mirehare na mitsara olona ho mpanota, satria samy mpanota avokoa ny olona rehetrarehetra ary tsy mora ny miady amin'ny ota io. Ary indraindray misy ny olona te hirehare fa miaraka amin'Andriamanitra, mievi-tena fa masina, kanefa ny toetrany de mitsara zay veveriny fa olona tsy mendrika, maneva-teva. Ary rehefa ny olona ny tia mitsara ny zavatra mitranga de manafina ny kilemana izy zay. Fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra tsy mba mitsaratsara zany, satria izy koa de ho didininy fahalemena.
mila mitramonjeny jesosy kristy mandrakariva ary jesosy nefa tsy mba mandatsy fa manampy atsika ho afaka am'izay otra zay mba hahafahantsika mahatontondraka ny azakazaka napetraka teo amin'ny lohantsika fa tsy mba tahaka an' jesosy tsika ianareo tsy mbola nanohatra niady tamin'ny ota hatramin'ny fandatsahndra niaritra ny mafy nge jesosy teto am'ity zao tontolo zao tena mela fianarana ho atsika mafy ny zavatra ny areta ny fakabana ny anjady tany ary aiza mieritreritra tsika hoe Andriamanitra tonga nofy izy ka tonga de netinety daholo ny fiainany fa nitafa iny nofiny nanana ny filany iny nofiny kanefa de zao hainy jesosy ny nify ny nofiny tsy hatanteraka ny filany mba tsy hanotana ary zay ady amin'ny tena zay ny tena toetra maha-kristianina Paoly de nahatakatra an'izany asiko mafy ny tenako mangana ndreo na de nitory tamin'ny sasany aho ozy de zany ray no laviny za mamely tontondra fa tsy takany manoko tontolo fa asiko mafy ny tenako ny ady atrehantsika zany de ny tenatsika io nofotsika io ary tsy mora miady amin'io fa raha olona hiaraka amin'Andriamanitra zay le azo fijaliana entitsika ety am'ty zao tontolo zao ty raha ny tena marina nisy zavatra tiany Kristy nampitaina nge tao anatin'ny azo fijaliana zay mentiny sy nafatesany teo amin'ny azo fijaliana teo raha ny tena marina maivana tamin'i Jesosy ny fantsihana nasiana sarotro tsilo ny kapohana maivana taminy zany fa natao hitatsika fotsiny ny hirifiriny zany sa ny tena mafy ny tena azo fijaliana ny retan'i Jesosy teto am'izao tontolo zao de nipetraka teo amin'ny toerantsika ary niady tamin'ny fakapanahy mba tsy hatonga ny nofo anota ary zay ko mahatonga an' Jesosy ny teny mandrakariva raha misy tahanaraka de tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana izy ngandany tenany fa raha misy tsy mitondra ny azo fijaliana tsy azo ekena ho mpianatra ozy Jesosy Kristy azo fijaliana bataina isan'andro san'andro ty nofotsika ity ary zay ny olona mandeha araky ny nofo tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra ozy Paoly fa tsy maintsy mandeha araky ny fanahy mitsinjo ny fiainana mandrakizay ka na de ao araha le filany nofo mahamaivay miteraka ny olona ho amin'ny ota vokatry ny seritreretana ny fiainana mandrakizay de mitodika eo am' Jesosy manovo hery amin'ny fijerevana an' Jesosy mba tonga azy ho mpandresy hahay fiainy tenany ary zany indrindra no ampatsiaroviny Paoly eo amin'io andiny faefatra amin'ny Hébreu toko faharoa amby folo hoe ianareo tsy mbola nanohatra niady tamin'ny ota hatramin'ny fandatsahndra any an' Jesosy Kristy de zao mitondra ny ota n'izao tontolo zao nge izy mitondra ny ota n'izao tontolo zao iny nofo notafiny iny satria fantatritsika tsara raha ny marina ny tena kristianina marina de miaiky tanteraka mihitsy fa ny Andriamanitra ivavahantsika tsy mba mety maty zany satria Andriamanitra de fanahy tsy hita maso tsy azo tsapahitanany fa ny nofo zay hitan'ny olona teto am'izao tontolo zao de toerana anankiray nonena ny fanahy maha-Andriamanitra n'Andriamanitra ary inona no nahatonga an' Jesosy Kristy midina teto niaka an'izay nofo ota zay ary zay misy eo an'lay Andriamanitra fanahy mba hanameloka ny ota tao amin'ny nofo teo amin'ny azo fijaliana ka raha ny fantsihana teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy de le ota no nipotehana teo fa tsy ny Andriamanitra no nipotehana teo kanefa mangirifiry minify aniny nofo ota iny matetika tsy takatra ny olona zay zavatra zay satria raha mijeritsika zao amin'ny Romanina Paoly de anisan'ny apôstôly nanam-pahalalana nahatakatra zava-panahy lalina de lalina ary ao amin'ny Romanina toko fahavalo mba hatakaratsika an'izay hoe le nofo nentin' Jesosy iny de tena vainganota tanteraka mihitsy
Romanina toko vavalony andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ary amin'izany ozy dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahanaina no nahafaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana, fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo no nalemy azy ozy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota atao amin'ny nofo mba hatanteraka ny famarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araky ny nofo araky ny fanahy. Vakin'ny olona le teny fa tsy mandalina le olona, ary zay ny mahadiso ny fatakarana amin'i Jesosy ilay Andriamanitra, satria le nofony Jesosy no heveriny olona fa iny no Andriamanitra, fa iny toerana anankiray fotsiny natao honena ny fanahy mahandriamanitra n'Andriamanitra, le fanahy tsy mety maty, le fanahy tsy mety ho levina, le fanahy maharitra mandrakizay. Ary raha tonga teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy dia niaritra ny fahoriana ny nofo, satria voasakana tsy afaka nanatanteraka ny sitrapony, ny filany, ny feheziny Jesosy. Ary zay misenarina napetraky ny tompo ho atsika, mahatonga atsika miresaka hoe tsy mora re olona miaraka amin'ny tompo, tsy mora ny manaradia azy, tsy mora ny manana toe-panaraka an'Andriamanitra, fa raha manaradia an' Jesosy dia manovo hery ao aminy mba fahana misy ny filany nofo ka tsy hanatanteraka ota. Fa zany ny zavatra nieretan' Jesosy, kanefa Jesosy araka ny tenin'ny Paoly apôstôly aty amin'ny Hébreo 12:1-4, nareo mbola tsy nanohatra niady tamin'ny otra hatramin'ny fandratsahan-dra, fa na niainy aza ny nafony tsy tafalatsaka tao anatin'ny fakapanahy mihitsy Jesosy noho ny fitiavany atsika. Ary inona no nahatonga an'izany rehetrarehetra zany? Mipetraka teo amin'ny toerantsika izy, naka ny otatsika ary mipetraka tahaka ny avoka anankiray mpisolo vavy teo anatrehan'ny mpitsara dia Andriamanitra, ary tena niantoka atsika hoe raha vitako raha jerevana ny toetran' Jesosy ohatran'ny hoe mifanaraka tamin'Andriamanitra, hoe tena raha vitako ny misy ny nofo tsy hanota dia avao reto zanak'olombelona reto. Amin'ny vanim-potoana atsapa ny olona an'izany hoe ny fahoriako, ny fahotako, izay tokony ho nandringanana nentin' Jesosy, zay ny olona mandeha araky ny fanahy dia ahatsapa tanteraka mihitsy ny fiainana natolotra Jesosy azy, miady mandrakariva ny fakapanahy. Eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 9, ary adinonareo ny fananarina izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova, ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra ataony ianao, fa izay tiany Jehova no faiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana no antony ny heretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka, faizina moa izay zanaka tsy faizindrainy, fa raha tsy faizina tahaka ny tondrana azy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka. Jereva nge zany fitiavan'Andriamanitra antsika no ny amin'i Jesosy Kristy dia mitady ny fomba tsara mandrakariva Andriamanitra mba aizantsika mifety nofo ity, ka raha misy fiodinatsika dia mikapoka izy, fa tsy mbola mamono izy, tsy mandringana izy, mbola tsy manary atsika any amin'ny elo izy, satria nahoana ny tombon'androm-pahavelomana izay omena atsika marika ny fialan'ny eniny, fanamboarana atsika mba hanana ny fiainan'i Jesosy, izotra amin'izay lalana sarotra izay nizoran'izay, tsy arakaraky ny eritreretin'ny olona ny fivavahana hoe fombafomba ivelany ka mahita fifaliana ao anatin'ny andro anankiray fotsiny dia mieritreritra hoe aka nahazo
aim-panahy tanteraka rehefa mivavaka kanefa raha vo manomboka ny herinandro de adimo Andriamanitra tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy zany ny kristianina. Kristianina manara-dian' Jesosy, manahaka ny fiainan' Jesosy, miady amin'ny ota mandrakariva. Ary zay ny antony fampahirezana tahaka an'izao. Tsy andeha hampanantena zavatra pokaty ny olona, fa mampafantatra ny lalatsarotra tsy maintsy izorana, ny azakazaka tsy maintsy fitany, kanefa tsy vitan'izany raha tsy mijery ho ny ohatry ny finoana nananan'ireo vavolombelona maro tao amin'ny baiboly. Ary indrindra mijery am' Jesosy tompo ny finoantsika ozy mibanjina azy. Io ngendraindray ny mahadiso hevitra ny olona rehefa mivavaka. Tsy hitan'ny olona tao am' Jesosy tonga teto am'ty zao tontolo zao ty le fanahy mahandriamanitra azy, fa le nofo no hitan'ny olona. Anika rehefa mivavaka de mivavaka am'le nofo ota, ary zay matafalatsaka ny olona ao anatin'ny fitaka. Ary toe-tsaina va midevoly zany rehetrarehetra zany, foto-kevy-diso mampanantena zavatra miajakadana ao anatin'ny fivavahana. Fa ny fiadanana raisina avy amin'Andriamanitra de fiadanana ao anaty tsy hay eritreretana, tsy miankina amin'ny fahoriana andalovana, tsy miankina amin'ny fifaliana raisina ety am'ty zao tontolo zao ty, fa fifaliana mihoatra lavitra sy ny fanantenana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay azo antoka fa tsy maintsy ho tonga. Ka raha hiaritra de ety am'ty zao tontolo zao ty araky ny tenin'ny soratra masina, raha tahiny mateza 720 taona ny tena kristianina de misaintsaina ny fomba nanana namoronan'Andriamanitra azy. Misy fenimpotoana andalovana ny olombelona rehetra, fotoana fo kely raha oharina amin'ny mandrakizay ny 70 taona na 80 taona, fa mitsahatra zay fiainana ara-nofo zay, maty ny olona, kanefa atsangana indray ho velona mba haharitra mandrakizay na ratsy na tsara, araky ny voasoratra ao amin'ny Jaona 5, tsy mampanenina amin'ny manao teny averina osy Paoly apôstôly mba hahasoa ny fanahintsika. Jaona 5 de ny 7:20 sy 7:20, azagaga am'izany fa avy ny andro zay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feoany, ivoaka izy zay nanao tsara ho any amin'ny fiainana, ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana ozy, fa zay nanao ny ratsy kosa ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelony. Mba tsy ho diso hevitra tsika fa na ratsy na tsara ny fiainantsika ety am'ty zao tontolo zao ty, tsy maintsy mitsangana ka ho velona mandrakizay. Ary ny tena kristianina marina de mahay mampita an'izay mandrakizay zay tsy maintsy andalovan'izay. Ka rehefa mieritreritra izy aleony mitondra fahoriana 70 taona na 80 taona, fa hahazo fifaliana sy fiadanana mandrakizay rehefa avy eo. Fa ny akamaroan'ny kristianina tafalatsaka ao anatin'ny fitaky ny devoly, mitady fifaliana 70 na 80 taona, kanefa faty antoka ray lavaka rehefa avy eo. Satria inona ny antony? Tsy nandeha araky ny lalana nitaritan'i Jesosy azy, zay miaritra nanohatra ny ota ozy hatramin'ny fandatsahan-dra. Ary tsy mora amintsika zany mba firy amin'ny olona teto am'ty zao tontolo zao ty navita ny aina tahaka an'i Jesosy. Fa ny zavatra mitranga nefa de mitona nametraka dravi-pamonjena ary nanolotra ny famonjena ho atsika, ary ny adiditsika de mandray an'izany famonjena zany amin'ny alalan'ny finoana azy. Ary inona ny atao hoe finoana? De misy ny toromarika zay apetra atotosantsika an'le di mialo amin'ny tany Egypta, raha tany amin'ny testamenta taloha andehony amin'ny tany Kanany. Misy dingana maromaro zay mbola tsy maintsy hazavana amintsika araky ny resahantsika hoe le fivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta nge fanafahana vonjy-maika, de zahana toetra mandritra ny lalana mandra-pahatonga ny amin'ny tany Kanany. Torak'izany koa tsika am'izao vanim-potoana zao, satria efa maty Jesosy, afaka zao tontolo zao
afaka manao zay tiany atao de alefa am'izay iaina mba hizotra ny lalana napetrak'andriamanitra kanefa misy lalana anankiroa ny lalana anankiroa zay misy ety ary tsy maintsy mizotra am'izay ny olona misy ety am'ity zao tontolo zao ity de eo anao no mandray fanapa-kevitra andeha am'le lala tsarotra zay nandianan' Jesosy de ny fifehezana ity nofo ty tsy anota sa andeha amin'ny lalana hitondranao ho any amin'ny fahaverezana fa ny kristianina de misaintsaina ny mandrakizay mandrakariva tsy hoe inona ny zavatra hitranga ao ambadiky ny fahafatesana fotsiny no eritreretin'ny kristianina fa ny tena kristianina de mahafantatra raha ny tena marina ange rehefa nisy tsika de tsy maintsy velona mandrakizay de mampita inona ny zavatra mitranga ao anatin'ny fitopolona valopolo taona ary inona ny aorinan'izay aorinany valopolo taona raha tahiny mateza de mandrakizay velona ny azo fifaliana vetivety mandritry ny fitopolona valopolo taona ve sa ny hitady fahasambarana mandrakizay fa inona moa ny antony ivavahan'ny olona mitady tany malemy anorena mpangady tsy te handeha amin'ny lalana izoran'i Jesosy tsy te hiaritra fijaliana zay vetivety monjy ity am'ity zao tontolo zao ity fa te amevahana ny sitrapon'ny nofo ny sitrapon'ny tena ary ny fitoriana filazantsara am'izao vanim-potoana zao raha mandiniky tsika de zavatra mampanantena ohatra ny fiadanana kanefa fiadanana mandalo ndray mpimaso tsy maharitra ohatra ny fifalena vetivety fa tsy mitondra fiadanam-po vola arena voninahitra ndrehaka momba an'izao fiainan'izao ary zay fitora ny fitoriana ny filazantsara hisaritana ny olona ary eo anatrehan'izay mampatahotra ny fiainana indrindra ny fiainana kristianina am'izao vanim-potoana zao satria tsy hita mintsony le lala marina tahaka ny zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egipta tonga tany amin'ny tany Kanana tsy ndray tonga tany daholo ange ny zanak'Israely rehetra fa ringana tany anefitra satria nahoana tsy nanaiky ny toromarika napetrak'Andriamanitra zay hodiniantsika tsara araka andresantsika hoe fahafahana vonjy maika ange ny androm-pahavelomantsika fa isy ny fitsarana rehefa aveo hoe le vanim-potoana nanafahana anao tamin'ny nahafatesan'i Jesosy mitondra anao taiza fa ohatra zay tsy azo lavina tantara tena nisy ny fiainany zanak'Israely afaka ihany fa tsy nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra tao anatin'ny lalana zay nysoretan'Andriamanitra ringana tany anefitra miaka-marona ringana tany anefitra de torak'izany koa ny zavatra mitranga any amparany any milaza ompivavaka fihinana dikan'izay ringan'izay hitsangako velona ho amin'ny fahamelohana mandrakizay kanefa io Andriamanitra io tsy Andriamanitra ny hoe tonga de ny fiainana any an-danitra fa tena tsy hijery ny ara-nofotsika izy mijery izy de mbola ho hitantsika moa ny lalina nyzoran'ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egipta andehony amin'ny tany Kanana tsy nanana asa mba nieritreretina inona ny andry azy tany tsy fantatra fa niainga fotsiny fa nitao am-pony tamin'ny voalohan'ny aingany de miakatony tenin'Andriamanitra ary natoko ny tenin' Jehova tamin'izany Jehova hiady anareo fa ianareo kosa ange ain'Andriamanitra mihitsy ny mamelona am'ireo olona amina tapitrisany nanaradia azy ireo fa saingy vokatry ny fiodinany naharingana azy de torakitsika am'izao vanim-potoana zao mandalo ady miaina ty am'ty zao tontolo zao ty mandalo hevitra fa tsika ve de tsy eritreritra fa ny Andriamanitra naharitongotra matanana atsika de tsy hahafantatra zay tokony ho atsika fa matoa manome asa atsika Andriamanitra manome vola atsika Andriamanitra manome sakafo atsika Andriamanitra manome fitafiana ho atsika Andriamanitra
inona ny anton'izany rehetrarehetra zany mba hahafahantsika manatotosana ny azakazaka napetraka Andriamanitra tamintsika tahaka ny vatsy avokoa reny mba hoentina manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa izay fahasoavana raisina avy amin'Andriamanitra zay tsy hoentiny ny akamaroan'ny olona anatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra izany mezana vahana ny nofiny izay mandalo vetivety fotsiny. Ary zay nahatonga amin'ny Paoly tena laza, nareo mbola tsy nanohatra miady tamin'ny otako sy hatraminy fandatsahana. Ny saintsaina antsika an'izany tsy mora ireo olona miaraka amin'ny tompo, tsy arakaraka ny fitoriana filazantsara atao hoe mahafinaritra be miaraka amin'ny tompo. Raha mandeha araka ny fanahy ianao dia mahafinaritra, fa raha nofo fotsiny sarotra aminao zany. Fa ny olona miara-dia amin'i Jesosy mahavita mandany tenany araka ny tenin'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Galatiana. Ao amin'ny Galatiana ahoana ny filazan'ny Paoly apôstôly azy ao amin'ny Galatiana natoko 5 ny 2:4. Fa zay an Kristy Jesosy osy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Tsy Andriamanitra no nombona teo, fa inona no nombona teo amin'ny hazo fijaliana? Nanombo ny nofony ny faniriny ny filany, ireo no miteraka ota. Ivelitsika fa mora ve zany? Kanefa rehefa mijery eo amin'ny hazo fijaliana ny akamaroan'ny kristianina rehetra dia iny nofo ota nombona teo amin'ny hazo fijaliana iny no ivavahany. Fa ilay Andriamanitra fanahy tsy hitany, ary eo no tokony hitandremantsika. Mandini tsara ireo olona ao anatin'ny fandiniana ny soratra masina, fa tsy hoe rehefa misy fitoriana filazantsara dia ho marina avokoa, satria misy ny fampianarana sandoka avy amin'ny devoly baiboly no ampiasana, fa hampisotro ny olona amin'ny lalina hoe heverina fa metimety hanomezana fahafapo ny nofo, fa ny tena fahamarinana miaraka amin'Andriamanitra azo fijaliana ny fiafarana. Raha tsy tahaka an' Jesosy fa namela fianarana ho antsika izay no nahatonga ny Jaona ny teny izay milaza fa mitoetra ho aminy tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehana ihany koa, azo fijaliana ny fiafarana mialohan'ny alàna ty zao ty. Ary zay azo fijaliana zay marary amin'ny nofo fa nanany fanahy fiadanana, nanombo ny nofony sy ny faniriny mba mifilana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zay ny fahafatesan'ny olona marina. Zany indrindra no andrasan'Andriamanitra amintsika nge mahatonga nanomika iteny. Inona no ilainy Jehova aminao ry zanak'olombelona ozy dia ny hanao ny marina ho tia famindrampo ny anaraka n'Andriamanitra ny fanetretena rehetra. Dia ny tsara ny fiainam-panahintsika, mandalo ny fiainana raha mbola manana hery, manana tanjaka, misy fahasalamana, raha mbola manana fisainana afaka mandinika mandehana araka ny fanahy. Voninahitro n'Andriamanitra rerana varakisika. Jehovah Andriamanitra ray eo misaotra anao ny amin'ny teninao izay tonga mampafantatra anay ny marina. Andriamanitra tsy mba mandainga ianao ka hampanantena zavatra poakaty, fa mampafantatra kosa fa ety amin'ity zao tontolo zao ty araka ny tenin' Jesosy no ahitana ireo fahoriana. Kanefa ho Jesosy zaho efa naresy zao tontolo zao, tao amin'ny teninao zay mba hijery an' Jesosy tompo ny finoanay. Mahery tompo mba ahafahanay mamatotra ty nofo ty, tsy ho tafalatsaka mandrakarivo ao anatin'ny ota, fa mba hibanjina ny fiainana mandrakizay zay raisinay amin'ny alalan'i Jesosy zay efa nandresy ny fahafatesana. Dia matoky sy mino fa hanokatra ny saina mampanahy ny tsiraray avy ianao mba hita ny filazantsara marina. Misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao na ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika anaraka.